de nyrazana ny andohanao ve ny bebe anao zao dadabe anao zao de devoly ve reny rehefa ianao manao famadiana ohatra zao ka zegny de amatika ianao de zay moa filazan'ny kristianina hoe tsy misy an'izany fa i Jesosy ihany nefa Jesosy nera maty razana ne Jesosy ke zay boka Jesosy koa nefa partie ny razana satria maty le ry afatra man'le kristianina tsy olambavy tsy olamboto reny manao akanjo fotsy misarina akanjo fotsy reny mizaka anareo ve raha tonga ao am-piangonana anareo zahay miaraka amin'ny sabatra na famakina lefona mamotika ny sarivonga anareo mamotika ny lakroa anareo manimba ny zavatra ao am-piangonana anareo mizaka anareo ve Ray aman-dreny zoky zandry ralala bavidraby ato Zamrix podcast miaraka amin'ny zokinaka mahery mavalia karakôry nao frère ça va salama tsara miarabany Yarnoa de miarabantsika rehetra zay manaraka ny Rex TV zany invitenao zegny satria za nahita vidéonao zegny paritika be tagnatin'ny Facebook tao zegny mikoragna raha mikasiky chrétien manibazimba fomba malagasy manibazimba culture gasy zegny de alohan'ny za ampidriky koragna io zegny de tiako tsendriky anao zegny présenter tegnanao zegny azovy tsara zegny anao fotony zany nahita vidéo zegny anao tsy haiko fa za zegny tiako mahay tsara zegny azovy anao ny anarako aloha efa fatany be sy maro am'le hoe mahery na mahavalia de ny tenako mpitsabo nentim-paharazana mpandala ny fomban-drazana malagasy tsabo moa zany ny tenako de mandala ny fomba nentin-drazana ok koa zegny le tegnany zegny manao zegny za sura fa mavoavaly ndraiky mavoava problème jiaby andeha poseko aminao eto joty zegny donc problème voalohany zegny hoe ino aminao avy amin'ny kristianisme mandeha manibazimba fomba gasy mivola hoe fa fomban-drazana gasy sampy gasy mpanompo sampy kolotsaina gasy sampy zay voalohany faharoa raha nikoragnitsika baka eo koa zegny ino zegny tsy afany izay mpandala fomba gasy hoe karataony kristiana zao ty hoe afaka mandeha amin'ny tany masina hoe ro mitondra baibolindreo hoe fa misy sampy eto fa aloha dositsika fa nagnino koa zegny mpandala fomban-drazana zay tsy mandeha koa zegny mandeha amin'ny fiangonana koa zegny nagnino anareo tsy afaka magnano karaha iny mamaly raha ataondreo igny zegny avao koa zegny raha nikoragnitsika eto koa zegny nandritra ny fanjanahantany izy koa manasigny marigny le fomban-drazana gasy nagnino tsy navita nampitsatra fanjanahantany nagnino tsy navita nampitsatra gasy nampijalian'ny vazata Madagasikara teto commence tafidriky mare loatra le culture baka ivelany Madagasikara de le fomban-drazana commence lasa tsy hita avao koa raha ndikoragnitsika eto magnaraka koa zegny surtout hoe resaka hoe ino koa zegny avianareo mpandala fomban-drazana io zegny hoe everin'olo fa olo tsy manjary mpamosavy de zegny koa raha ndikoragnitsika avao koa zegny nagnino ma izy koa zay mandreny gasy maty igny zegny everiny hoe fa angatra hoe fanahy ratsy nefa ry vazaha io zegny ro koa maty zegny atsika manompo ro misy asany vola masinda masombavy misy vola fa fanahy masina ke nagnino tsika leraka atsika maty zegny atsika miova fanahy ratsy zay zay raha ndikoragnitsika agnampidirako izy amizay ino zay mahatonga zegny ro kristiana io zegny mihevitra hoe fa fomban-drazana gasy zegny sampy no mahatonga an'izay aloha voalohan-teny ny tsara ho fantatritsika fa isika de gasy aloha vao kristianina ary ireo kristianinareo de zao nanana ny atao hoe politika specade izy ientina zany andotona ny atsika de izay no mahatonga azy hoe mandresy lahatra izy kanefa isika ataoko hoe taloha tany tamin'ny andro fahampanjaka ny andro ataoko hoe andrenam-ponomberina tsy nalalitsika hoe misy zany kristianina zany fa ankehitriny tsika lasa ataoko hoe fandemetsaina ngambany raha amiko manokana amin'ny mampandalana fandemetsaina io zavatra io satria raha iresaka atsika hoe kristianina de mitarika atsika izy am'izao de milaza izy fa manompo sampy isika de rehefa atao hoe inona no malaza an'izay malemy misaitsika am'le resaka hoe sampy ny sampy manko de eritreretina foana fa rehefa sampy de ratsy de ny saitsika lasa tereny anaraka an'izay hoe manompo sampy zay le izy lasa tereny anaraka an'izay manompo sampy fa tsy sampy
tsy zay le izy arahay nidikan'le hoe sampy de tsy miteniteny foana angamba ny kristianina fa tsy hainy de miteniteny foana izy fa raha hainy dikany io tsy miteniteny foana izy fa tsy hainy fa entiny andotona ny fomban-drazantsika le resaka sampy de vao miteny zany hoe manompo sampy de ny ao anatin'ny sainy hoe ratsy foana ratsy de izy koa zegny araka hoe fomba fijeritsika gasy zegny hatr'izay jusqu'à aujourd'hui zegny am'le hoe sampy zay ino tsara le sampy zay manko teny gasy za sura fa zay fa nisy même kristianina mbola tsy tafiditra teto Madagasikara le dikany sampy zay fa teo fony ny sampy raha mandinika nareo raha mijery nareo zao de misy an'ity lamby ity ato amiko iza zao de efa misampina an'ity lamby ity misampina zao de efa hoe misampina zany zao ka ny sampy zany tsy hoe vao miresaka hoe sampy de hoe tapakazo dadarabe tsy zay le izy fa rehefa zavatra isampinana zay zao de efa madika hoe sampy zay raha ny kristianina zao milanja baiboly izy efa azo lazaina ny hoe sampy iny efa sampy iny fa io zany lasa ny saitsika vonoto vao hoe anaty fomban-drazana de hoe sampy foana zay fa tsy voatery hoe rehefa manao fomban-drazana anao de sampy zay le izy ity lamba isampinako ity sao de efa azo lazaina hoe sampy azoko fa tsy voatery hoe ho ratsy ny sampy rehetrarehetra le sampy zay tsy voatery hoe araka fiheveran'ny le kristianina izy hoe fa manompo sampy dikan'izay manompo ratsy manjary tsy zay le izy tsy zay le izy ny sampy tsy hoe manompo ratsy manjary ny sampy koa nefa ny azo heverina fa karazana ody izy io zay noentintsika taloha niady tamin'ny fanjanahantany niady tamin'ny ataoko hoe vahiny nampiasa sampy zao tsika ohatra fotsiny hoe na tamin'ny andro naindrenam-ponomerina zany angatsika nampiasa sampy ohatra hoe tao kely malaza manjaka tokana raha vatamena zany zao azo tenena hoe sampy zao zany rehetrarehetra izany nientintsika nakana fanjakana fa tsy nientintsika nanaovana ratsy ary tsy tia ratsy zay tsy nagnanaovagna hoe le sampy tamin'ny fotoagnana zay tsy nagnanaovagna hoe fa andeha amosavenga atsika samby atsika anatin'ny fiarahamonigny zay tsy zay le izy tsy zay le izy ny gasy taloha misy didy napetraky ny mpanjaka taloha hoe rehefa manao ratsy ianao mamon'olona ianao de dika zay misy didy ao de mieloka ianao de voasazy tapadoa ka ny sampy ratsy rehetra tamin'izany de naringana izany hoe zay ody ratsy tamin'izany de kan'izay gasy tamin'ny fotoagna zay fa niady tamin'le ratsiagna io tamin'izegny efa nisy ratsaina ihany tao ambadika tao le misy mitazona ody ratsy de mamosavy mamorika tamin'ny fanjakana ohatra fotsiny tamin'ny fanjakana andrenam-ponomerina ngefa nisy ny ratsy ka zay ratsy rehetra de amena tangena tapahana indraiky sadidiko zay no mikasika an'io zavatra io dikan'izay zegny fomban-drazana gasy zay fa niady tamin'ny ratsy tamin'ny rano taloha tany efa niady tamin'ny ratsy taloha tany efa nanala ratsy tanatin'ny fiarahamonigny edy reo fa tsy voazao zegny le tsy voazao io tsy voazao fa taloha tamin'ny andro fampanjaka de efa niesorina ny ratsy satria ny ratsy de neveriny ny malagasy fa manohitohina ny fandrianana izany hoe raha misy ratsy zany eo amin'ny ataontsika hoe fanjakana anankiray raha misy ny ratsy eo de lasa mety hoe miteraka zavatra tsy mety be deabe amin'ny fanjakana tsy malafatra amin'ny fanjakana tsy mampanjara amin'ny fanjakana de ny ratsy nesorina nesorina ny ratsy idirako amizay vidéonao amizay nivolagna hoe fa lalagna bakaia avianareo chrétien volagninao hoe afaka mandeha manimbazimba le tany masiny manimbazimba fomban-drazanan'olo ro avy baka akagny mitondra baibolindreo de le olo manao fomban-drazana mandala kolotsaina gasy igny zegny heverindreo ratsy fa tsy maintsy mila dosy le ratsy ny tenenindreo kenagnino anareo tsary nisy fotoagna zegny anareo nandeha tamin'ny l'église-ndreo tagny hoe agnadoso ratsy agnatin'ny l'église-nareo ato anareo mbola tsy nanao an'izany le mpandala fomban-drazana avô rô zegny afaka mihitsy hoe mandeha koa rô mandeha mitragnon'olo hoe na tsy mahazo autorisation tsy haiko mandeha mitragnon'olo rô hoe fa misy devoly zanakanareo hoe fa zay tonga andeha anala izy kenagnino zegny anareo tsy magnano karaha igny koa amindreo iny ataoko hoe zavanseho iny aloha de mampalahelo ary na tonga nany apeakapeo de tena malahelo ranomaso tsy latsaka angambany de tao anatin'ireny moa de hoe araky ny tenin'ny olona nisy nanome autorisation fa tao anaty commentaire tao hoe nisy nanome autorisation fa maninona no afaka makeny reny olona reny de izao aloha voalohany indrindra tao hoe ny commune aloha nanome alalana tsy fantako aloha zay tany nisy ambara tonga zany tao nanome alalana hoe afaka makeny ny mpiandry an'ireny zavatra ireny koa zany hoe nanome alalana hoe afaka makeny kanefa de zao
tsy tokony nanano mialalana ara ny mpiandry de reny ane tsy an'olo tokany fa ny malagasy rehetra reny zavatra reny ka rehefa tsy mahazo alalana avy amin'ny malagasy de tokony tsy afaka makeny mihitsy na izy na alalana vaiza azony fa manao teny irana apetraka foana tokony isy ny teny irana ahafahan'ny olona makeny de mihera amin'ny malagasy rehetra zany aloha ianao hoe mety sa tsy mety kanefa zay koa tsy anaiky an'izany mihitsy satria fomban-drazanay io sombaina raha mijery an'iny oronan-tsary iny tsika de mampametra-panontaniana hoe taiza ho aiza tao anatin'ny sarin'omby iny lay devoly mipetraka izay fanontaniana zay zany hoe taiza ho aiza tao anatin'ny sarin'omby iny no misy an'ilay devoly de sombainy zareo moa ny sarin'omby nikapainy de nohany teo ny devoly le mahatonga azy manao an'ireny zavatra ireny raha amiko manokana aloha reny angefa mety avetana ny fomban-drazana satria tiany zareo foanana aringana de anjakany ny azy de saritiny zareo ny olona ho any aminy de rehefa makany ny olona de feheziny ao anatin'ny rindrina efatra ny ao de tsy mety reny aminay mpandalan'ny entin-drazana sy amin'ny mpanaraka fomban-drazana tsy mety reny zavatra ireny fa reny natao hoe fametavetana ny asan-drazana ny fomban-drazana malagasy ka tsy misy manaiky an'ireny ary mahatonga an'zareo manao an'ireny zavatra ireny ane eo anivon'ireny ataoko hoe eo anivony zavatra ataony ataoko angambany hoe fiantsina ady ve incitation hitana ve fandrangitana angambany satria maninona moa zavatra ny olona mipetraka ary de tonga avanao any nefa le zavatra tsy maninona anao ianao any ampiangonanao le zavatra mipetraka any fa maninona nefa ny ampitiana le zavatra mampametra-panontaniana zany zay de mametra-panontaniana moa be somary inona mahatonga an'izay zavatra zay de aminay zany ohatrany hoe endrika ny fiantsina ady zany hoe atao ty de rangitiny zay ivoaka de tena mivoaka moa zay de reny mampiakapeo reny de fa niantso ny tompony andraikitra moa fa atao hoe tsy nahita atao hoe vahaolana mikasika tamin'ireny ny olona nanao an'ireny tsy misazy petra aloha zany anao ny teny teo fa fiantsana ady le izy de anao ny teny teo fa efa metavetagna le fomban-drazana de anao ny teny teo hoe fa mila mangataka lalagna amin'ny malagasy zay magnano izy moa ve tsy représentant gasy zegny olona andeha nandro nangataka autorisation na fandro nandeha tamin'ny place io teo nakandreny autorisation no tsy fantatra mazava hoe iza tsy mazava hoe iza fa raha olona tena hoe ataoko koa hoe mandala ny fomban-drazana eny nakany autorisation tsy nanaiky tsy possible zegny zavatra iny nanao ohatran'iny tsy nanao ohatran'iny iny fa matoa zany vitan'ireny olona reny misy ny autorisation de le olona koa zany ao anatin'ny azo lazaina hoe anisan'ny matoa ianao zany manaiky hoe raha vao io de anisan'ny azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'le tsy mety koa ianao zany anisan'ny ao anatiny ianao ianao nanome alalana de anisany ianao zany tafiditra ao anatiny ianao zany ke nagnino am'izay zegny koa anareo mpandala fomban-drazana anareo tsy mandresy lahatra fiarahamonina hoe fa ninay ty aranareo fa ninay ty izy azonao tiako voaitenena nefa kristianina zay manao fomba rehetra mba azahoany vahoaka malagasy jiaby magnaraka izy magneky izy ke nagnino anareo mpandala fomban-drazana tsy magnano zay ny mpandala fomban-drazana tsy manao an'izay fa ny anay ny olona manantona anay ho azy matsapa tonga sainy am'izao ane ataontsika hoe miamaro ny olona zay manantona ny fomban-drazana ary am'izao koa nefa de manomboka miantsy ihany reo kristianinareo satria hitany fa manomboka vitsivitsy makany aminy raha jeretsika fa manomboka miamaro tonga saina zany ny olona eo ka izahay tsy misitona zany mihitsy hoe avianareo tsy mandresy lahatra zay tsy mandresy lahatra zany tsy manao an'izany fomban-drazana fa ny olona miatonga saina hoe aiza marina ny lalana afahantsika mizotra hijanony ety ve tsika ao anatin'ny rindrina efatra sa andalan'ny netin-drazana de manomboka mivoaka ao anatin'le rindrina efatra le olona de rehefa mivoaka ao izy de mamonjy anay de rehefa tafiditra ao izy de mahita hoe ay tsy ratsy kay ty zavatra ty fa zavatra tsara ty fa ny sasany le terisaina le midy ao anaty rindrina efatra reo no lasa teny foana zay manao foana zay fa nefa tafiditra ao anatiny anefany de mahita ny tsirony hoe ay zao marina ny fomban-drazana zao marina ny didina apetraky ny razana tiany zavatra tokony izorana fa tsy le anankiray ato bon zay zegny tegna nizay zay tsy misarika olona hoe dao nareo tonga avy nareo makaty aminay zay tsy manao an'izay nareo tsy magnano hoe tsy promesse hoe fa nareo koa zegny magnaraka zay ty hoe anareo zay mahazao ny ohatrany fivavagna boka zay hoe anareo koa zay magnatongo zay ty hoe mahazo fiainana mandrakizay anareo koa zay magneky Jesosy anareo magnano ty de magnano ty anareo zay tsy magnano zay tsy manao an'izay zay tsy manao an'izay zavatra zay satria reny ange ety nandresena lahatra ny sain'olona de
ataotsika hoe lemeny ao sainao anaovan'ny fandemetsena anao any afo be zay tsy manaraka an'ity de makany amin'ny afo be iza moa ny teny fa io marina zany eny mbola tsy atsika ary zay koa nefa tsy afaka ny teny hoe ny anay marina fa mbola samy miaina aloha de samy mijery samy tokony mandalany azy tokony mandalany azy tokony samy mandalany azy fa anaovan'ny zareo fandemetsena ianao rehefa tsy tia anazy tia de diso zany ny ianao nefa ny atsika aloha raha ny tena izy ny atsika aloha satria ny malagasy nefa teo taloha vao nampidirina avany ny resaka kristianina ka tsy tokony anjakany azy mihoatra ny atsika aloha zany tokony ampanjakana vao manjaka ny azy vao manjaka ny nany zegny vao manjaka ny azy ary io ane tsy le boky vakiny zareo no ratsy fa le toetsainy zareo tsy mety fa raha vakiny zareo iny boky iny ka tazominy amin'ny ataotsika hoe amin'ny manazy anazy any tsy tokony anisy olana fombandrazana fa tsy hainy zareo mampiasa n'iny boky iny de lasa miteniteny foana ary zareo de zavatra ny avany ivelany avany ataotsika hoe raha miresaka zao ohatra ny hoe mpanjaka Israely sy sisa za moa tsy de mahay loatra an'iny satria tsy azy raha zany ange no jerentsika ataotsika hoe eto ve moa misy Israely tany Madagasikara ty tsy misy an'izany eto ary fanontaniana petraka foana moa rehefa misy olona miadevitra amiko na miresaka amiko hoe mba jereo kely hoe azafady aiza ao anatin'le baiboly misy teny hoe Madagasikara tsy mbola nisy namaly moa hatreto na ny anankiray ary satria tsy misy an'izay ao ka ny dikan'izay tsy atsika le izy fa ny saitsika araka fivolagnanao zegny hoe fivavahagna io misy Jesosy io fa raha tsisy idirantsika zegny zay tegna nizy amin'any io zay tsisy na misy raha io na tsisy raha tsisy tokony tsy idirantsika fa ny atsika de fomban-drazana ihany zay ny atsika teto efa hatramin'izay mandraka ankehitriny de tokony mipetraka amin'izay tsika ny asin-drazana ihany fa itsika zany tsy atsika io razany vahiny izy io fa tsy atsika io fa ny razantsika de zay no atsika tantsika de eto amin'ny tantsika isika ary ny zavatra any amin'ny tanin'olona tsy tokony entintsika ampanjakana eto amin'ny tantsika zay io zavatra io manka tsy atsika mihitsy io fa vakiny zareo io de avy eo sainao anaovan'ny fandemetsena ary efa tsy manaraka ny titenitenao de any amin'ny afo be anao tsy manaraka ny didifolo ianao de any amin'ny afo be fa iza ny teny fa maro ny didifolo io aloha de mety hoe mino izy satria anazy iny de inony fa ny mampalahelo de le malagasy omena fandemetsena de rehefa tsy manaraka an'ity zany de ty ka am'izao moa efa manomboka tonga saina zao ny malagasy efa tsy vitsy efa manomboka maro ny manaraka verina amin'ny andoharano de manaraka ny fomba nentin-drazana efa betsaka zany de manomboka mampiakapeo am'izay zareo misarika satria hitan'ny zareo fa miavitsy le makany aminy mo sasany koa moa tapaka sotro finanana de matadiavana koa le misy fitadiavana koa io tady izy ao anatiny ao no ataotsika hoe mialatsiny am'le teny vahiny hoe business moa zany en business fa io zegny fomban-drazana tsisy business fa fomban-drazana tsy misy an'izay satria ny razana manana ny fahendrena misy fahendrena napetraky ny razana ao de mandeha amin'nitsiny mandeha amin'ny rariny ny famarinana zay ny razana de misosany zavatra rehetra rehefa rana ny zavatra ny razany ino zegny tamin'ny androny mbola tsy nidiran'ny fivavahagna ta Madagasikara zay est-ce que gasy fa nino zagnahary misy efa natahotra zagnahary misy efa nanompo zagnahary efa natahotra zanahary efa nino ny asin-drazana efa nalala ny fisin'ny zanahary nalala ny fisin'ny Andriamanitra le pahary maro masina an'izao rehetra izao efa hainy gasy ane zany taloha ka ino zay problème nisy tagnatin'ny fiainana gasy tamin'ny fotoagna zay na tonga gasy nivadika tagnatin'ny fivavahagna kristianina na tonga ny gasy nivadika teo moa ny ataotsika hoe matanjaka zany ny fandemetsena nataon'ny vahiny no atsika malagasy de zay nalemosaina tamin'izany no lasa kanefa nisy mpanjakany ataotsika hoe napiditra ihany an'le fivavahana ohatry ny ara-dama zany zao anisany napiditra an'izany teto de nisy nefa nontsipaka tamin'io fampidirana an'io ataotsika hoe fivavahana io tao ane ady taloha efa nienjehana hatramin'izay ane io kristianina mihitsy zay ny famono tamin'ny gasy tamin'ny famono ary zay kristianina tratrany tamin'izay tapahana aloha dorana ny fiangonana tena hoe nisy fifanenjehana nge taloha tamin'ny andron'ny fahampanjaka tany moa zany de nenjehana ny kristiana satria io zany ary efa nisy teny ane tany raha manaraka ny orazany vahiny io ianareo
de ho potika ty tany ity. Nisy teny an'izay ihany ka zao moa tsika zao manaraka ny razany vahiny de fahitatsika hoe makaiza ty tanitsika ity. Bon. Ka izy koa karaha zay basy. Mahery fandehanandreo Ya. Nisy nivolagna zay tagny hoe fa izy koa zay arenareo zegny razagna vahiny io zay Jesosy. Ya. Hoe fa oroboka zay fiainagna Madagasikara eto. Bon. Am fiainagna iagnantsika zoti. Mahay maro mpagnano PD, mahay maro makorely, lesbienne, pikatramo, mahay maro mpamon'olo. Nefa l'église mahay maro am fiarahamonigny misy atsika eto. Azonao. Koa zay par rapport am raha volagninao zay ino tsara zegny le andraikitry l'église araka fihaveranao izy a Madagasikara eto. Nefa fisian'ny fivavahagna io tokony hoe agnafoagna le raha ratsy jiaby misy am fiainagna atsika. Ka io mo araka le teny hoe mamelany elony. Izay teny zay manko hoe mamelany ny elony. Na misy manao tsy mety eo manao ny adosoana ny ratsy de misy famelan-kelika foana ao zany. Am'izao moa tsika koa raha mahita hoe zany PD zany aloha miala tsiny am'le tena fa vatany koatr'izay araka zay tenao zay misy hoe PD, lesbi, na fiaraha lahy samy lahy, makorel, fiaraha vavy samy vavy, izany ange tsy fomban-drazana malagasy. Ya, mais maro fo, en plus mais maro. Fa mais maro izy arakaraka ny idiran'le ataontsika hoe fivavahana kristianisme de mais maro izy io. Reo ara mo am'izao raha mahita tsika any anatin'ireny tambanjotra reny mahita tsara mihitsy tsika hoe lahy samy lahy efa manomboka mahazo vana, fanambadiany lahy samy lahy, vavy samy vavy efa manamasina an'izany ino izy temo opera. Zany ange tsy mety. Fa manina moa no amasinina. Fa maninona nomena vana anjaka eo amin'ny tany. De fa manomboka moa izy io eto amin'ny tanitsika eto, fa manomboka maro zany ary miha maro zay. Ary fa presque mi-accepte le efa manomboka makasitraka tsikelikely ny fiarahamonina eto Madagasikara eto. Nefa ne tsy mety amin'ny tanitsika. Ary ny taloha ataontsika hoe tsy manaiky an'izany. Hoe fiarahan'ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy, tsy ao anatin'ny netin-drazana mihitsy zany. De am'izao moa efa manomboka betsaka ny makasitraka an'io ary saikasaika ne miala tsiny am'ty teny ty le ao anatin'le rindrina efatra no tena ahitana an'io zavatra io. L'église. Le miangony isaky ny lahady ihany de ao any betsaka. Betsaka, ya. Ao ny betsaka ary ao ny tokony fafana voalohany resaka devoly vao mamafa ny anekafa. Fa ny ao ara tsy voadio ny anekafa ny mamaiky. Nefa ny ao ny tokony esorina voalohany. Ao ny tokony esorina voalohany fa ao anatin'ny fiarahamonina zareo isaky ny lahady io mialatsiny am'izay teny zay mety misy ny tohina fa tsy rarako fa zay moa zava-marina. De ao anatin'ny fiarahamonina isaky ny lahady zay le hoe mivory, miangona. Zay manko le atao miangona. De ao nefa ny tena betsaka, ao ne betsaka ny ratsy. Manao ny ataony rehefa andavanandro de rehefa lahady araka le teniko teo hoe misy famelan-keloka de mivavaka de vao velany eloka. De tonga ny alatsinainy de miverina amin'ny atao. Mangalatra mikatramo zay mikatramo de isaky ny lahady de zay le hoe mitaky famelan-keloka rangany zareo any. Le alatsinainy miverina indray le zavatra. Alatsinainy miverina ihany zavatra fatao. De tonga ny alahady de mangataka famelan-keloka am'le rangany zareo any. Bon, anareo mpandalo fomban-drazana zay. Ino zay le andraikitry nareo zay par rapport am'le raha ratsy jiaby zay mpagnano PD, makorely, le olo mamono olo, mpangalatra sy ny tariny zay mahay maro agnatin'ny fiarahamonintsika. Nefa fivavahagna io ihany fa tsy mahavita manala le ro zavatra rehetrarehetra zany. Moa ve anareo mpandalo fomban-drazana zay tsy mahavita hoe manome hoe vahaolana zany mba tsy ampisy le PD sy ny tariny zany. Eo mikasika an'izay zavatra izay ny netin-drazana moa rehefa tafiditra ao anatiny ianao de misy ataontsika hoe didy amandalana ao. Araka le teny hoe tany marina de ataovy ny hitsiny de mandehana amin'ny famarinana. Misy dika zay teny zay ka rehefa ao anatin'io zany ny olona eo amin'ny fiarahamonina moa betsaka ny olona. Fa raha hoe reny ny ampidirana anaty fomban-drazana de inona zato isan-jato fa milamana ny tany. Satria nenay ampianarina mihitsy hoe manaova ny marina. De mandehana amin'ny hitsiny. De mizora am'izay tokony izorana zany hoe le lala marina tsy misy fitaka, tsy misy laingalainga, miala am'izany resaka ataoko hoe zay zany mavita manala an'izay ny ataontsika hoe netin-drazana. Satria misy didy ao anatiny ao de mavita manala an'izay ny netin-drazana rehefa hoe mitrofoka ao anatiny ao ny olona anankiray. Ary eny amin'ny fiarahamonina eny raha mahita tsika any amin'ny faritra zao mbola betsaka ny ataontsika hoe tangalamena, olobe reny. De reny zao faritra anankiray. De anatin'ny faritra anankiray feheziny de tena tsy misy mibli. Fa de manaraka ny lalàna sy ny didy apetraka ka tsy misy an'izany mihitsy hoe PD na ataoko hoe lesbienne. Fa zay tratra manao an'izany de fa fiarahamonina no mitsara, ny ampanjaka no mitsara, ny olobe no mitsara. Zay karaha tiako volagniny zay. Fa
kenareo zao ty zegny exemple zao zegny agnatin'ny réseaux sociaux. Zao feno zegny rô zandry madinidinika aby regny magnano PD, magnano sasany hoe vehivavy miboridana anatin'ny vidéo regny. Ka igny zegny anareo zay tsy afaka magnano intervention direct zay hoe mikondamne le zavatra regny hoe tonga de asa azonao ty mitenena. Ya. Rehefa mahita an'ireny zay de misy fotoana zay miteny. Fa ny olona koa moa samy manana ny fomba fisainana, ny fotom-pisainana. De raha hiteny moa ianao ndraindray henon'ny olona ndraindray izy tsy mihaino. De ao moa misy mihitsy manaratsy nareo manopo sampina ny de nareo amin'ny fiainanay. Zay tsy miditra zany fa mba malahelo zay satria ireo ane tsy kolotsaina nentin-drazantsika ane zany. Miaraka lasa milava vavy samy vavy zany tsy hanin'ny razantsika zany. Tsy fahendren'ny razantsika zany, fa io ane mbola avy any ampitany nampidiriny. Mbola avy any ampitan-dranomasina io nampidirina. Avy any amin'zareo le nanana an'le boky kely io mbola nampidirina teto. Nefa zareo any tsy mahafehy anazy. Fa teto zany mbola tsisy mpanjaka le lahy samby lahy niaraka zany. Tsy mbola nisy aloha zany mpanjaka lahy samy lahy niaraka zany. Tsy mbola inaino zany tena hoe mpanjaka lahy samy lahy niaraka fady ny tany ane zany. Fady tany fady ndanitra zany tsy azo atao mihitsy zany. Ary anareo mpandala fomban-drazana zegny, anareo zegny tsy afaka hoe manao ohatrany hoe ro kristianina reny hoe tonga de nareo manao intervention sur place mihitsy zegny am'le raha zegny hoe fa bon ao misy lahy samby lahy mipetraka exemple zao mipetraka tsara lalàna riry zareo hoe feno makorely mipetraka tsara lalàna tonga de nareo mandeha ry zany mipurifier le tany zay mba tsy hisian'ny makorely. Zay tsy manao an'izay. Zay tsy manao an'izay satria ny olona tsirairay samy manana ny fiainana. Ianareo zany manaja le zay manaja, zay le fahendren-drazana. Zay manaja ny olona zay miara-monina aminay fa io moa misy foana ny hoe antanatohatra misy foana ny hoe tokony hiteny sy mananatra an'ireny. Ka io ane zao raha ohatra ny hoe jerentsika zao hoe tokony miainga avany amin'ny ataontsika hoe filohantsika io. Any zany tokony hoe mandala de mametraka an'le didy. Io ane solona mpanjaka izy. Fa tokony mametraka ny didy izy hoe tsy akentsika eto amin'ny tanitsika eto ny resaka lasa milahy miaraka, ny vavy samy vavy miaraka. Ka zay tratra manao an'izay de tokony hiaran'ny sazina misy zavatra mety hoe anaovana anazy. Miainga avany zany io fa raha zahay ny tonga de mahita lasa milahy miaraka ka hiteny mety sarotra ihany no itenenana an'izay sarotra ihany zay fa zay le teneko misy antanatohatra ka mety hoe tokony adidiny zareo avany ambony io aloha mampidina an'izay baiko zay. Mampidina an'izay didy zay. Misy idiran'ny fanjakana tsy ny clérage igny fanjakana mitondra amin'ny mpitondra zany le misy idirany mihitsy io. Misy idirany io ka rehefa zareo no mamevana an'io fidiran'ireo zavatra ireo de inona moa no azo atao? Fa izy ara moa azo hoe solondray aman-dreny manaiky. Kena ino basy hoe fivavahana kristianina zany omeny fanjakana vanana kokoa zay par rapport anareo zegny. Kristianina manko misy fotoana zany mahazo autorisation foana zany mandeha makaty, mandeha makary, manao zao fa manina nareo tsy omena. Raha fahitana anazy aloha misy zavatra mitanila kely any ao ambadika ao satria maromaro ne zay hetsika ara-drazana zay angatany. Mangataka zany zay fa indraindray moa tsy meno reo lanjany. Tsy mendreo lanjany fa tsy haiko hoe kristianina ve le mpitondra de mety mametraka an'izay zay aloha tsy hay. Fa raha ny tena izy nefa tokony kolotsaina malagasy no mena lanja kokoa mihoatrany de lasa meno zareo vana le izy reny hitantsika reny moa mandeha douane de manala ino izy ty manala devoly eny amin'ny douane anaovana délivrance ny fanjakana ka zay le tenentsika hoe avaiza moa ny autorisation ananany avy amin'ny fanjakana. Ka le fanjakana solondray aman-dreny nefany efa tsy makasitraka le fomba le fomba malagasy tsy makasitraka izy zay mahatonga mialalana an'ireny. Fa raha tena misy ny tena ataoko hoe fandraisana draikitra amin'ny fanjakana, raha tena tiany fomban-drazana izy de tokony mandrara ary tokony mifehezina de amoahana didy hoe ianareo mpitondra fivavahana iangaviana tsy mahazo miantsy ady, iangaviana tsy mahazo mandingana ary amin'ny misy an'ny mpandala nentin-drazana ary fa raha manao an'izay ianareo de tiany sazy. Raha zany ane misy mety milamina ihany zay fa tsy misy zay zavatra izay. Misy fitanilana zay ny hitanay fa misy zavatra mitanila ao de mena vana kokoa ny resaka kristianina mihoatra ny resaka fomban-drazana. Mazava zay. Raha mandinga zao tsika ataontsika hoe io resaka lamady be, resaka taombaovao malagasy io ane raha ny tena izy amin'io zao ny filoham-pirenena ny anisan'ny tokony
miara-mankalaza mikasy amin'io e. Problème am raha volagninao resaka hoe novelany malagasy zay. Hitanao misy karaha mifaritra agny hafa daty io. Antananarivo eto hafa daty io. De am fomba karakory amizay zegny atao ifagnaraka am raha io nefa Antananarivo eto tsy possible andeha agnaraka le datin'le any amin'ny Lakoty. Nefa any amin'ny Lakoty koa tsy magnaraka aty amizay. Agny le hitako problème amizao. De le eto amizay miteny efa mi-imposer ro Antananarivo eto efa zegny. Autre exemple zao le 1er mars le izy de le 1er mars. Nefa agny amizay mbola tsy mankalaza. Problème nareo mpandala fomban-drazagna amizay. Tsy mitovy fomban-drazagna am Antananarivo eto. Tsy mitovy fomban-drazagna amin'ny Majunga. Tsy mitovy fomban-drazagna a Tamatave. Tsy mitovy fomban-drazagna a Toliara. De akory amizay. Io ataoko hoe raha iresaka sika ny hoe tombavao malagasy io zao de tombavao merina malaza azy ihany koa zany zay. Ka isaky ny faritra manko de samy manana ny fombany. De io moa le teneniko hoe misy fitongelanana amin'ny tanila ao ambadiky le kristianina sy le fomban-drazana. Fa maninona ny kristianina ohatra fotsiny zao resako akaiky ny resaka Pâques. De andro tsy fiasana. Alatsinain'ny Pâques andro tsy fiasana. Ny inona izy ty Christmas tsy fiasana. Tsy fiasana. Betsaka zany ny fetin'ny kristianina natao andro tsy asana. Attention tsy miasa. Fa rehefa le fomban-drazana mamalagasy no mba mangataka. Io ane afaka ataony hoe rehefa tonga ny alamady be de mba apetraka hoe andro tsy fiasana. Apetraka ny inona izy ty ny datin'ny tombavao malagasy eto merina de mba atao andro tsy fiasana. De mametraka ny any amin'ny faritra de mba atao andro tsy fiasana. Ohatra fotsiny zao hoe ny fitampo ny fanompom-be afaka apetraka mba andro anankiray nge zany e. Hoe andro tsy fiasana. Ifanarahana zay le raha zay. Ifanarahana zany le izy. Satria manko tsy ny avy eto ampovoata ny sisiny tany any nge no mankalaza ny fitampo zao e. Ny eto efa manao daholo ny eto. Misy gasy eto tonga eto de mandeha makany. Misy mba hoe manao mangataka amin'ny ampiasana de andeha anompo. Ohatran'izay ne io e. De tokony mba omena lanja mba tapahana kely zany ny fotoana iny raha mety. De mba ahafahan'ny olona mba mandeha makany, mba manompo, manao ny fitampo. De sahala amizay io zavatra io. De rehefa isika no mangataka tsy mandray andraikitra ny fanjakana manoloana an'izay. Fa rehefa ao ny kristianina mandeha ny Christmas ny Pâques inona avy ty tsy haiko avy moa reny. Mandeha jiaby tonga de anatin'ny calendrier daholo. Rehetrarehetra tonga de efa mipetraka ao anatin'ny calendrier mihitsy hoe tsy miasa amity. Fa maninona nefa mba andro kely ho an'ny ataoko hoe tombavao malagasy ny alamady io maninona nefa mba omena lanja kely io. Nefa amizay ne misy miteny même za ta l'école mihitsy niteny le profiny malagasy mihitsy misy miteny hoe fa le fomban-drazagna tsy mampandroso. Fandalagna fomban-drazagna tsy mampandroso. Exemple fo zao zegny karaha ataony any amin'ny faritra hoe misy sasany tsy mahazo miasa talata, tsy mahazo manasa lamba larobia, tsy mahazo manasa igny de raha hoe ro miteny hoe fa raha araina daholo zany le fomban-drazagna io. Atsika tsy androso a Madagasikara eto. Sao de mba avy amizay zany ny alan'ny fanjakana hoe tsy anomena vanana roa io zay. Zay zavatra zay raha mijeritsika fiangonana betsaka. Betsaka aloha fiangonana raha mihoatra ny ataoko hoe fomban-drazana. Doany sy ny tariny betsaka izy tena hoe betsaka izy raha mihoatra ny ataoko hoe doany sy ny toerana fanasinana. Tena betsaka. Ary betsaka dika zay zany betsaka ny olona mivavaka. Ka rehefa betsaka ny olona mivavaka nefa n'izao ataoko hoe betsaka ny olona kristianina. Fa manomboka mihamaro moa zany izy amizao. De reny nefa ny efa ela ny teto. Efa ela nge nisy zany hoe mivavaka tamin'ny Jesosy zany nefa maninona mo tsy mety mandroso. Betsaka ny fiangonana fa maninona mo mbola tsy mety mandroso. Jerevany reny manao ataoko hoe fampisehoana reny ane ny olona anankiray amina fiangonana anankiray mahazo vahoaka maro fa maninona tsy mety mandroso. Amiko aloha de diso le teny hoe ny fomban-drazana tsy mampandroso an'le le tany. Nefa isika raha mijerijereo ange ny sinina firifiriny kristianinao de fa maninona nefa zao sinina mandroso. Nefa tsisy kristianina. Nefa tsisy kristianina fa mitazona ny fomban-drazana izy. Fa maninona izy mandroso? Ka nteniko hoe raha isika no mahay mitazona ny fomban-drazantsika de tsy ohatran'izao ane ty tantsika ity. De io tsy hoe aty amintsika madinika no manatanteraka an'izay voaloha fa tokony hoe zareo ao amin'ny mpitondra miaingy avy ihany aloha zany io de midina de rehefa manaraka ny mpitondra de mandeha rehetrarehetra de mandroso. Rehefa ao anatin'ny mpitondra zany le toe-tsaina hoe ty tanindrazana de
tokony mandrosana le tany ao fihavanana firaisankina fifankatiavana zany any any malagasy ka firifiry moa malagasy no mifankatia am'izao vitsy ange zany vitsy anatin'ny fianakaviagna zany fa vitsy lasa fianakaviagna zany lasa mifamono mifandrafy mifamotika fa rehefa tena hoe iainana le fomban-drazana malagasy de ao anatin'izay le hoe fifankatiavana rehefa mahay mifankatia mahay miavana mahay mifandefitra mandeha amin'ny rariny mandeha amin'ny hitsiny de milamina ny tany inona le rariny inona le hitsiny le rara sy le hitsiny ane de zao rehefa tsy misy mangalatra tsy misy mamono olona mahay miavana mahay mifankatia tsy mandry ve ny tany mandry ary zay ny tenin'ny Andrianampoinimerina hoe rehefa tanterakinareo zany didy rehetra zany rehefa tsy mosary ny vahoaka de mandry ny tany araka le teniny hoe aza manan-tsetra aza manambadi-po aza manatahotra mandry vady mandry zanaka misy dikany eny izay teny zay ary ny fiarahamonina taloha raha ho jerentsika raha misy mangalatra tapatanana na tapadoha na omena tangena misy mifitsarana zany ao na ringana hatramin'ny vady aman-janaka araka ny tenin'ny dadabe-Andrianampoinimerina hoe raha misy manao ny ratsy de laniko vady laniko zanaka lany arena ny ratsy zany taloha tsy navelana anjaka fa tonga de lany hatramin'ny taranaka raha ataoko hoe za zany zao nanao ratsy teo amin'ny tany za zany nangalatra zany na namono olona de raha nangalatra de miara-maty hatramin'ny vady aman-janako satria rehefa ratsy zany de midikany hoe ratsy hatramin'ny vady aman-janaka ka lamina ny tany mandry fahalemana ka raha zany ange zao nampiarina am'izao toninandro zao mety hoe mandry ny tany mandry ny fahalemana fa ny kristianina tsy anaiky an'izay ary betsaka ny tsy anaiky an'izay ary eo amin'ny resaka ataoko hoe lalàna netsiny any ivelany moa de misy an'ity hoe zony olombelo ty betsaka ny tsy anaiky an'izay fa tsy misy sa kosa raha hoe zay no ampiarina raha nisy nangalatra teo tonga de miborina ny tanany iza mbola angalatra mbola hosahan'izay mino angamba fa tsy misy ary ny fihavanana de miavana ny olona raha tsika sianao zao ka miavana tsika sianao ina moa ny olana am'izany ka raha averina amin'ny laony zany ny fomba za tsy miteny hoe avereny ny fanapahan-doha sy ny fanapahan-tanana fa ny fihavanana firaisankina fifankatiavana le fomba nentin-drazana ny fahendren-drazana raha izay no averina de milamina io tany io ary tena milamina ny tany tsy misy zavatra hoe tokony hatahorana zany fa ny vahoaka mosary ka rehefa mosary ny vahoaka tsy mandry fahalemana ny tany de tonga am'izay lasa manao foana ny olona mangalatra mamono taony daholo rehefa ratsy de manjaka koa moa le hoe mamelany elo fa tsy fatany zay atao efa mamono olona aveo mbola pardonné mbola velany eloka fa ny taloha rehefa miaina sy olona niaina namono olona ianao dikan'izay lany aloha ianao taloha zany rehefa mangalatra zany tonga de hoe le lalàna zany miatra eo ny eo tonga de eo io misy ny fitsarana de tonga ny mpanjaka ny olona de manao tatitra hoe ity olona ity de nangalatra an'izao nangalatra omby izy ohatra de mandeha ny fitsarana nangalatra ianao tonga de lany ianao tsy misy mihitsy hoe hoeto ary amin'ny ataoko hoe fitsarana rity de andovo volany de tafavoaka fa rehefa ratsy ianao de ratsy ianao zany de lany ianao namon'olona ianao de midika zay ainy iny nalatsaka ao iny de maty ianao zany famontaniana ty tsy fandraisany amin'le koragnantsika to fa izy fo zegny misy fandraisany amin'le resaka hoe fomban-drazana fo zegny bon tena gnino izy koa zegny olobeny gasy na gasy koa zegny maty tonga de hoe fiarahamoniny gasy mity hoe mandray izy hoe fa angatra fanahy ratsy fa nagnino resaka koa vazaha zegny razanandro vazaha io zay maty resigny fanahy masina resigny hoe masondahy na masombavy zay leraka ionitsika ndraiky hoe amitsika ty maty na olobe ntena maty zegny tsika tsy afaka manompo olobe tsika io koa maty fôtony zay tonga de fiarahamoniny hoe manery anao fa anao manompo angatra manompo fanahy ratsy anao mpamosavy ino zegny aviany gasy manana toe-tsaigna ohatran'ireny io moa fandotona le kolotsaintsika io ampanjakany ny azy de aratsiny ny atsika de rehefa ratsy ny atsika de manjaka ny azy de lazaina foana fa hoe devoly rehefa manao fangatana amin'ny razana ianao de fanompo-tsampy nefa izy de miantso ohatra fotsiny hoe masinda Pierre na masinda zamo tsy de mahay loatra n'le resaka masinda de miantso an'ireny izy mihevitra izy fa masina iny mihevitra izy fa iny le izy fa tsy iny le izy fa raha iantso zao tsika masinda de raha iantso zao tsika hoe Andrianampoinimerina de ratsy ve zany ny atsika
fa efa fanaratsiana efa fandotona izy io ary talohatsika tsy nalalan'izany masimasin-da zany na reo inavy le tonoany zareo tsy nahan'izay tsika ary ny razana taloha tany ane tsy mivavaka tamin'ny kristianina ny tanany famarinana izy nangataka tamin'ny razana izy ina moa tokony maratsy an'izany fa ampidiriny ny azy de rehefa ny atsika lazaina fa devoly de ny azy zany ny tiany hoarahana kanefa isika tsy anaiky an'izay mihitsy hoe ampidirinao ny ianao de terenao fotsiny ny olona de anaraka ny ianao tsy misy an'izany eto fa io mizahay miady ary mijoro hatramin'ny farany ary tsy maintsy averina ny asy ny tany fa tsisy fotsiny hoe terena fotsiny ny olona andeha anaraka anao hanompo an'ny masin-da zao na andeha hanompo an'ny Jesosy Kristy tsisy anaiky an'izay fotsiny eo fa mampiditra izy de zahay koa mampiditra ny anjara briky zay tokony hoentinay de terena fotsiny ianao terena anaraka an'io de rehefa ny an'zareo vahiny ve zany de marina fa rehefa ny atsika de volona tsintsoniavina de ny razana ny andohanao ve ny bebe anao zao dadabe anao zao de devoly ve reny nefa ianao tsy tonga teto an-tany ratsy reo de fa maninona moa no tsiratsiraina zay le efa mety avitanany zany satria rehefa ianao manao famadihana ohatra zao ka de amatika ianao de zay moa filazan'ny kristianina hoe tsy misy an'izany fa i Jesosy ihany nefa Jesosy ane raha maty razana ane Jesosy kezebka Jesosy koa fa partie ny razana satria maty le ry maty izy ary io ane tsy fatatsika zay tena marina tany natsangana tamin'ny maty na tsy nitsangana na mbola maty eo mandraka kehitriny fa reo moa zareo miandry an'izay mbola hitsanganana ka araka le teny hoe mialatsiny am'le teny hoe iandry an'i Paul ve efa nanomboka vintsika nahita an'izay hoe sy naheno hoe akaiky ny farany fa itsika zao ty mbola eto foana tsy misy le farany andrasika aloha mandraka kehitriny fa eto foana aloha tsika fa tereny anaraka azy de terenytsika anompo an'le masin-dany nefa tsika manana ny fanamasintsika ka raha manompo ihany ve tsy aleoko manompo any andrenam-ponomerina tsy aleo manompo an'ireo razan'andrianareo toy zay anompo an'ireo razam-bazary eo satria samy razana any reo tsy aleoko manaja ny any tena nefa am'izay koa ny misy sasany mivolagna hoe fa nagnino ma olombelogno samby mitovy ty foka ty misy ampanjaka zay manjakazaka nefa olombelogno samby mitovy fo Madagasikara etika zay nde nompo ampanjaka zay nefa ampanjaka zay mitovy olombelogno jiaby fo fa le Jesosy Kristy ane olombelona Jesosy Kristy io de maty de rehefa maty izy de lasa razana de ohatr'izay mpanjaka atsika andrenam-ponomerina zany olombelona zay nosoavin'Andriamanitra manokana hitondra ny tany hitondra ny firenena le firenena resantsika le firenena zay noentiny tamin'izany de nosoavin'Andriamanitra izy de anazy ny tany azoko de samy razana reo io moa averiko foana hoe raha samy manompo razana ihany ve tsy aleo manompo ny atsika ary io ane tonga de hita betsaka n'olona miteny tsy mitany razana fa io moa rehefa manaraka ny fomba ny ianao ny didiny de masy fitahiny ianao fa firifiry moa ny olona rehefa sendra ny olana ka makany am-piangonana de inona zavatra avalin'ny zareo am-piangonana vava mety nambavaka ianao fa vava le zavatra aloha fa isika nefa ny rehefa miakina manaki-po amin'ny andrenam-ponomerina ohatra tononoko foana izy satria io moa anisan'ny mpanjaka malaza teto Madagasikara teto imerina mety fantatry ny rehetra moa zay mpanjaka andrenam-ponomerina zay de izy ataotsika hoe samy razana de rehefa ny atsika zany no tononona de voly rehefa ny an'zareo no tononona de masina ka io tsy manaiky an'izay tsika fa tsika de manaja ny atsika isika de manompo ny atsika ka raha hojerena le izy ane atao hoe mampiome ihany le izy amin'ny lafindray aloha satria tsy any tena no iankofana fa tokony ny atsika ny ankofa atsika de iverena kely le tenko teo hoe mivavaka nanomboka mbola kely ane de efa nisy mivavaka zany mandraka kehitriny nefa ohatrany tsy de nahita loatra aloha ny tena hoe ino zavatra be ny fiovana nentin'ny fivavahana zany anatin'ny fivavahana io zany nefa fiainana miaratsy ary tsika nefa rehefa hoe miakipo am'le fomban-drazana de tena mahita mihitsy isika hoe raha manana olana isika ity ny lakile fa mahana an'izay de mivany io olana io mipetraka tsara zany le izy hoe tiany natao de tiany vokany fa tsy hoe manao ianao mialatsiny am'le teny amin'ny anaran-draisin'ny zanaka inona averimberinao fotsiny inona moa zavatra mivay ao tsy misy mivay ao tsy aleo manompo ny atsika rehefa tiany ny olana de tiany vaolana
Faraka fiheveranao zany tsy mitovy Zagnahary Tompoenarô sy Zagnahary Tompoen'ny Kristianina. Tsy mitovy aloha. Tsy mitovy, ino moa tsy haiko ze fombafombany ihany fa ny atsika zany manana ny asiny. Manana ny asiny manokana ny Zanaharintsika. Ataoko ngamba ny hoe mialatsiny raha miteny ty mihoatra ny hany zareo Kristianina. Fa nareo mpanompo fombandrazana zany mpandala fombandrazana. Ny nareo zany Zagnahary nahary latra sy ny tany io sa le Andriamanitra Andriananahary zay maharo masina, pahary zay namorona ny tany sy ny lanitra any malagasy aloha. Le razana any malagasy. Ohatra fotsiny raha ilaza ny Baiboly ane zao teny-drazana malagasy io nandikany any Baiboly io Le hoe Andriamanitra. Fa ny Baiboly ange de mety hoe Jesus na Jésus, Dieu. Zay nalaza azy tany tsy haiko moa. De nadika tamin'ny teny-drazana malagasy de hoe Andriamanitra. De raha vao miresaka tsika hoe Andriamanitra de ozy le Kristianina anay zany. Fa rehefa miresaka tsika hoe Andriamanitra de le Andriamanitra ny gasy, Andriamanitra Andriananahary zay maharo masina, namorona ny tany, namorona ny lanitra. Le Andriamanitra namorona zany io vao resaka hoe Andriamanitra ny gasy zay. Fa isika lasa vao hoe miresaka hoe Andriamanitra de ozy ny Kristianina hoe anay zany. Fa ny gasy taloha ela be zay mbola tsy nahalala ny fivavahana Kristianina de efa nanaky-po tamin'Andriamanitra ary mahay fa misy io Andriamanitra zay namorona ny tany io, zay namorona ny lanitra io ary natahotra an'izay ny gasy taloha. Araka ny tenin'ny gasy sy ny tenin'ny Ntaolo taloha hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tampon-doha. Ny tenin'ny Ntaolo iny zany misy anatra fonosiny. Izany hoe raha mikasa na mitetika manao ratsy ianao zany de efa mandefa an'izay teny zay any anatin'ny sainao hoe misy le Andriamanitra tsy tokony anao an'ity De le Andriamanitra tsy isika io Andriamanitra ira-iray ny Kristianina io. Vao miresaka anao hoe Andriamanitra de ozy Kristianina hoe anay zany. Mody afeninareo am'zany le izy tsy manafina fa Andriamanitra de Andriamanitra zay nahary, Andriamanitra zay namorona io antson'ny fombandrazana io. Fa ny Dieu tsy haiko moa zay malaza azy amin'ny teny sasany na hoe ny Jésus de zay no Andriamanitra tokony antson'ireo fombandrazan'ireo amin'ny azy any aminazy any. Fa tsy tokony mampiasa le voambolana le tsy tokony mampiasa an'le mantra io zany. Tsy tokony mampiasa an'izay mihitsy satria ny razana ane zany Ny razana no efa niatso an'izay taloha vao niatso an'izay ny Kristianina. Fa ny Kristianina nadika manko izy io de natao fotsiny zay mifanitsy aminy hoe ino mety malaza n'ity Dieu ty amin'ny teninareo de natao hoe Andriamanitra satria io nefa ira-iray ny taona le hoe nahary de nadika an'zareo fotsiny le izy ataovy Andriamanitra de hoe zay le izy. Fa ny Andriamanitra maharo masina zay namorona ny tany, namorona ny lanitra efa teto hatramin'izay. Mbola tsy niditra ny Kristianina de efa nahay an'izay isika. Ary efa tena nanaky-po tamin'Andriamanitra ny malagasy taloha. Satria natahotra fadiranovana san'Andriamanitra zany vao misy zavatra atao de mba matahora an'Andriamanitra de atsika io zany dikany fa tsy any Kristianina velively io. Na io resaka ataoko fotsiny hoe mialatsiny amin'ity resaka teo hoe raha Jésus zao no ataoko hoe nitenenana anazy any anaty boky. De tsika nefa tonga de namadika hoe Jesosy. De Jésus ve avadika Jesosy fa naniza ary le Jesosy. Fa maninona raha natsona tam'le hoe Jésus raha ivavaka aminazy ihany. Fa maninona tonga de natao hoe Jesu. Ke dikan'izay agnarana ny zay ka hoe agnarana Jesosy zay navadika teny gasy. Navadika teny gasy. Ke dikan'izay basi agnarana andro ampanjaka jiaby tsisy am'teny tsisy mety avadika am'teny tsy mety zany ka. Tsy mety zany raha za zao mahery ny anarako eto Madagasikara de tonga any andafy ave de atsony amin'ny anarana hafa. Itodika ave, iaino anao ave de zay le izy Jésus ny tany. Jesus ozy ny sasany. De tonga eto Madagasikara de adikanao fotsiny Jesu, Jehova. Jesu. De itodika ave lay olona atsony fa mety mahazo fanahana zavatra avy izy mety hamaly anazy ao. Tsy haiko aloha fa zay aloha amin'ny fandalinana manokana zay zavatra lazaiko. Fa izy araka tokony izy zegny koa fa zegny hoe agnarana resaka fanompoagna razana zay raha koragnitsika zay. Io zegny tsisy hoe fa avy any Amerika zegny andrenam-pony merina miova agnarana hafa. Tsy misy zay. Avy any Europe zegny radama miova agnarana hafa. Tsy misy zay. Fa mitsika eto zegny Jesosy avy Madagasikara, Jésus zegny avy Madagasikara miova Jesosy. Avy any Amerika miova Jesus. Karaha zay. Fa izy amitsika ty tsisy raha karaha zay zegny le. Fa antsika tsy misy an'izay. De fa hoe mahery ny anarako eto de mahery ny anarako naiza tany misy fa tsy hoe mahery ny eto
de lasa ohatra hoe tsy haiko hoe izany mety mifanakaikaiky am'izay ihany am'zareo any tsy mety mihitsy zany zay ary tsy misy izay fa rehefa miresaka tsika ao ohatra hoe Andriamasina valina de zay no antsona anazy any ampitany hoe Andriamasina valina rehefa miresaka tsika ohatra hoe Rafosy Rangita de mety hoe zay fiantsona azy de iny ny antsona anazy ihany hoe Zarafo de mety hoe Rafo no antsona anako any fa tsy misy mihitsy hoe raha iantso isika mahery de mivadika any de lasa tsy haiko hoe inona no mety antsona an'izay fanarakaraka am'izay ihany fa rehefa tokony hoe ity le anarana de naiza tany de ity zany tokony iantsona an'le razana. Ay, ok. Bon, mba maragnatsika zegny fandaragna zegny mon frère Mahery Mavalia. De ino zegny afitranao na koragna io na resaka na hoe fananarana tsy haiko hoe amindreo kristianina mandeha manimbazimba fomban-drazagna gasy. Ny fananarana aloha andreo kristianina zay moa milaza foana eny anatin'ny ataoko hoe orinantsary ihany moa fa betsaka foana zay mampita foana hoe ary tsy ny tena korery ihany fa maro zahay maro be zahay ho anareo kristianina ary eto aloha de mariako fa tsy ny kristianina rehetra no manao an'izay toetra izay fa misy nefa kristianina mandala ny fomba nentin-drazana sy manam-pahendrena manana fahalalana de kristianina izy apetrany tsara zay kristianina izy fa manaraka tsara ny ataoko hoe fomban-drazana tena hoe manaraka tsara tsy mametaveta tsy manaratsy manaraka tsara ao anatin'ny fiangonana nge betsaka ihany koa no ao anaty fiangonana ao izy fa miaraka aminay manompo zany nge betsaka fa tsy fantatr'ireo ampiangonana reo hoe izy avy zany olo zany fa betsaka ao mba tsy tenenako fotsiny hoe misy arany sasany ataoko hoe mialatsiny amin'ny teny mopera makarano aty aminay entina andehana masinana ny any amin'ny fiangonana misy ane zany za tsy hanona anarana fotsiny fa misy mopera zay ataoko hoe manana fahendrena de manantona de mifampiresaka misy zany fa tsy tononoko moa hoe fiangonana izy io na izy io fa misy zany zavatra zany de ny afatra zany ho anareo kristianina izay ataoko hoe tsy kristianina rehetra moa zany efa ao manatsaina ao manam-panahy ao manana fahendrena fa ho an'le tsy manam-panahy tsy manana fahendrena le kristianina zatra mametaveta ny fomban-drazana mamalagasy de ny afatra apetrako aminareo hoe inona aloha le olana de raha misy ny olana de tokony manatona ny vantana de mifampiresaka fa tsy tianay tsy mety aminay ireny ataoko hoe tonga de mametaveta mamotika mandeha ny amin'ny vohitra masina tonga de hoe manao délivrance sy manimba ny zavatra ireny tsy ekenay ireny ary zay tsy manaiky an'ireny ary tsy maintsy mijoro sy miady hatramin'ny farany fa zay tsy manaiky an'ireny na oviana ary ity tany ity tadidio fa tsy maintsy verina amin'ny asiny ity na ela na oaingana satria fa hitanay fa miamaro ny olona zay manaraka ny fomba nentin-drazana efa hitanay zany satria zay mantsy mivelatra eny amin'ny fiarahamonina eny ny olona manaraka anay sy makao aminay de efa hitanay hoe olona tsy apozina daholo ny akamarony de manomboka miverina tsikelikely izy ka ity tany ity tsy maintsy verina amin'ny asiny na ela na oaingana ary mijoro zahay eto amin'ity tany ity ary tsy manaiky an'ireny zavatra eny ka ozy izay hoe mipetrahanareo ao anatin'le rindrina efatranareo de ao ihany aloha fa aza mivoaka amin'ny vala fehezo ny omby de ao ihany aloha mena vilona vilona ihany aloha ny omby de ao ihany fehezina de le devoly aloha ao ihany alana satria ao ny tena betsaka devoly reo olona rehetrarehetra reo nga hainao avokoa ny toetran'ireo fa ataovy aloha zay mahafaka an'ireo vao miova any amin'ny toerana hafa manala an'izany ka zay ny afatra hoe aza mikitikitika fa rehefa kitihanareo zay de fampikitika eo foana sika renareo koragnany frère nakatado zegny bon atsika jiaby samby gasy misy fivavahagna io misy koa zegny fomban-drazagna io fa talohany atsika na resaka kristianisme io fomban-drazagna io talohany izy fa teo donc karaha ataoko za zegny za tsy maintsy misy position naka fa za tsy midokony amin'ny koragna jiaby zay fa za misy position naka donc mahagasy za zegny za tsy maintsy mirespecte fomban-drazagna naka tsendriky io za vao mirespecte fomban'olo baka ivelany agny karaha zegny inaka fa anareo mpizaha ndraiky tsy haiko zay karakory position nareo fa mety maro raha koragninareo par rapport amin'ny raha koragninay teto zay avao misy sujet sensible koa ny koragninay surtout zay kaofa mikitikitiky raha momba fivavahagna io zegny maro aminareo zay midénigrer culturan'olo maro aminareo zay midénigrer fomban-drazanan'olo fa choix-nareo fo ndraiky izy fa ninay jiaby zay fanambaranay teto zegny de averiko ihany moa aza mikitika anay de tsoky tianay fa zay rehefa tena anao
tsy ho zakanareo anie zany raha ny herinay no ampiasainay anie tsy ho zakanareo zany ary manana ny hery zay tsy takatry ny saina zahay mpanala nentin-drazana manana zavatra zay mety azonay atao zay fa mba tsy hanaovanay an'izay mbola mitandrina foana zay ny fahendren-drazana ny fomban-drazana ny fadin-drazana zay no mahatonga anay mbola milefitra aloha satria mbola mitazona an'izay zay ka rehefa voakitika foana kosa nefany de hitantsika eo ihany angambany ary ny angatahana anie tokony zareo any amin'ny fitondrana ambony any ny tokony mba hiaro misy ihany moa nefa hoe sampana ataontsika hoe miaro an'izay satria ny nentin-drazana anie de ao anatina fikambanana de efa misy ihany fikambanana fa atsipy ihany le izy hoe tokony any amin'ny fanjakana faratapony miainga avy any amin'ny filoha zany ny tokony mamorona an'izay ataoko hoe didy kely mety hoe apetraka mba tsy afahan'ny kristianina sy ny nentin-drazana miady raha asiana didy kely ao hoe tiany didy raha maheno zahay fa manaratsy amin'ny kristianina ny fomban-drazana de tiany didy raha manaratsy ny fomban-drazana ny kristianina aoka nareo samy mipetraka amin'ny zay misy anareo any fa zay tratra manao an'izay de tiany lalàna ny fiazy raha zay neny misy mba mety mizotra milamina ihany kanefa moa tsy hay hoe inona le izy tsy mahazo lanja ny ataoko hoe fomban-drazana na ny filoharany mialatsiny amin'ny tetenitiny raha nanao fianianana teo tamin'izy nahazo an'io ataoko hoe toeran'io ny baiboly raha tsy diso ny baiboly no nanaovana velorano de hitantsika amin'izao moa ny fivoaran'ny tantsika eto fa raha ohatra hoe ny nentin-drazana nanaovana azy teo ohatra fotsiny hoe nalaitsika ny rano tamin'ny lakana de nasitsika tanomasina tao anatiny tao nasitsika zavatra de nanao velorano an'iny teo miteny zay nitenenina rehetrarehetra mino angamba fa tsy samy vadika fa manaraka tsara tsy hoe miditra amin'le resaka politika moa fa zavatra kely mandalo zay ka tsipy le izy ho an'ny zareo raha toka mahita an'ity moa zareo hoe mba omeo lanja kokoa ny nentin-drazana mihoatra amin'ny reto vahiny reto satria ny atsika mahatsika antsika de ny kolotsaintsika angamba ny tsy tokony atao amban-javatra na hoe tsiratsiraina na vitavitainy zay angambany. Bon, merci aminao frère, merci aminao tsy ny salasala ny inviteko nagnano podcast niaraka aminaka tsy niavogna anao tsy naninona fa tonga de anao nanaiky nanome za fotoagna nanaovantsika le podcast eto resaresaka madinidinika fa mino za fa mety ho avy amin'ny kristianina tsirairay ihany le mba angalagna hoe ino raha tokony resaka agnatin'ny koragnantsika jiaby. Fisy anareo.